Ivadika ao anatin'ny vaovao manasongadina ny tontolon'ny serasera sy ny fifandraisana ihany koa isika tolotra évolution izay no isan'ny tolotra vaovao homeny Blue Line ireo mpanjifa ao amin'izao ankatoky ny fety izao. Io tolakandro io mofonoana natanterahana ny fampahafantarana nyity tolotra ity sy ny tolotra hafa ihany koa ny Blue Line natao tetsy amin'ny Café de la Gare tetsy Soarano. Ao anatin'ny vanim-potoana lanonana mihitsy sika amin'izao fotoana izao. Noho izay indrindra ary dia namoaka tolotra maro samihafa ny Blue Line ho fanomezana amin'ny fahafapohatrany ireo mpanjifa. Na ampahafantariny io tolakandro io tetsy amin'ny Café de la Gare Soarano ho izany tolotra izany. Isan'ny nisongadina amin'ireo tolotra nampahafantarina nandritra ny fotoana ny évolution. Boîtier izay ahafahan'ny mpanjifa mijery télé manaraka ny offre Blue Line TV sy afaka koa manao internet sy afaka mijery ny vidéo connecté miaraka amina téléphone na tablette sy misy Android. Marihana fa ny décodeur Poco Evolution io dia karazana décodeur izay voalohany eto Madagasikara izay totany technologie Android. Tolotra io zany atolotry Blue Line tirany 250 000 ariary fa amin'ity vola décembre aty sy amin'ity lancement ny évolution dia dia manolotra clavier souris foana miaraka amin'io satria ny décodeur dia afaka ipranchena clavier na souris na périphérique ohatra hoe webcam na Skype na Facebook évolution. Ankoatra ny tolotra évolution dia manana tolotra vaovao maro samihafa ihany koa ny Blue Line. Isan'izany ny vaovao dia 3GPP izay ahitana connexion vite zany izy dia misy bonus de bienvenue dia misy bonus Facebook Twitter anatiny. Isan'izany koa ny tolotra tablette satria ny Blue Line dia namokatra tablette PC 7 pouces amin'ity fahaparantaona aty. Anisan'izany koa ny tolotra Blue Line TV satria mandritra nyity volana décembre aty dia atolotry Blue Line mamepona ny chaîne rehetra ho an'ny mpanjifa ny Blue Line TV rehetra. Araka ny fanazavana nomenanay hatrany dia vokatra ny fikarohana sy asa nataona nandritra ny taona maro no nahafana namoaka izao tolotra vaovao ary tsy manam-paharoa eto Madagasikara. Eny sy manerina izao tontolo izao mihitsy aza.